L'actu du jour. Voasambotra ny jandarmarie-pirenena eto Amborovia ity lehilahy iray ity, izay isany mivondrona anatina tambazotrana pisoloky amin'ny alalan'ny dadibe na kalanoro, milaza ho mahay mampitombo vola sy mampanankarena. Efa tena avolenta ny soloky ataon'izy ireo, ka mpamily bajajy iray teto Mahajanga no lasibatra sy nahasana hametraka fitoriana tetỳ anivon'ny jandarmarie-pirenena rehefa voasoloky vola mitentina 3 hetsy ariary. Tahaka izao ny fanazavan'ny komandy ny tompom-paritry ny jandary eto Amborovia, izay nisahana ny fanadihadiana ny zava-nisy. Tahaka zany ilay pisoloky azo lazaina hoe gaigilahy izay misoloky aty amin'ny faritra ny Amborovia sy Ambondrona zany. Ny fomba fanaon'izy ireo zany dia miantso amin'ny telefônina izy ireo, manao fomba fiteny na kalanoro na dadibe na tromba zany, ohatr'izay zany fomba ampiasainy zany. Dia miantso an'ilay olona amin'ny telefônina izy dia maniraka zany hoe ianao dia sitraky ny masina fa azo fahasoavana be, misy vola be hiditra aminao. Ka raha manatanteraka ny reto zavatra lazainay reto anao zany dia ho azonao io vola be io. Dia irany moa zany le olona le antsony io mitondra fandrama na tantely, dia mitondra garbaty, dia mitondra tany malandy. Dia raha misy volamena io zany aminao, hoento daholo izy ny volamenany aminao, dia asaina aterina amin'ny toerana mangingina, ambodina manga na ambodina poto aty amin'ny faritra ny Amborovia sy Ambondrona aty zany. Dia misy zavatra anankiray amin'izay zany atoronao karazana ampilendalendany zany ianao, misy paquet anankiray zany atoronao, dia misy vola moa zany izay mbola asehoko rehefa avy eo, io zany asehony anao. Nefa tsy avelany kitihina le izy fa jereo fotsiny aloha izy dia miala anao rehefa avy eo. Dia eo moa zany misy vola 20 000 ariary moa zany eo ambony eo. Dia mahita an'iny moa zany le olona roboka hoe tena ho mety tokoa ty zavatra ty dia miatafiditra. Dia ohatran'izay zany navozana an'le soferana bajaja moa zany le olona le tratra teto zany. Dia rehefa anaterina zany le fandrama, le garbaty sy le tany malandy, dia natorony an'le vola zany. Dia rehefa avy eo amin'izay manomboka tsikelikely amin'izay izy amin'le afetsifetsena madinidinika, mandresy lahatra. Amin'ny fisolokiana mantsy misy ny atao hoe manœuvre frauduleuse, zany hoe mampiasa afetsifetsena madinidinika, afikafika, zany hoe fitapitaka hoentina andresena lahatra anao zany mba hahatonga anao ho tafiditra ao anatin'le zavatra hokasainy zany. Dia tamin'ny fotoana io zany nanontaniany le soferan'le bajazy rehefa avy nanatitra an'le fandrama sy ilay garbaty ary le tany malandy hoe mbola misy volamena ve any aminao. Dia zaho izy le soferan'ny bajazy za tsy manana volamena. Amin'ny telefônina ihany zany mifandraisana io dia ohatrinona rozy ny vola tena misy any aminao, fa arakaraka ny vola be any aminao izy no anamasinantsika an'le izy dia ahafahana mampitombo an'le vola. Dia tamin'izay fotoana zay moa 3 hetsy ariary ny vola nananan'le soferan'le bajazy. Dia alefaso izy amin'io compte, omeny numéro anankiray indray zany le olona rehefa avy eo alefaso amin'ity compte ty izy le vola 3 hetsy ariary io. Dia alefanao zany le izy. Dia araka ny fanazavana moa zany anaovana fombafomba hoentina amalifaliana ny masina zany mba hahatonga an'le vola hitombo zany. Dia nasainy mitondra gony roa mihitsy zany le soferan'ny bajazy, makaozy anao gony roa fa tena ho feno gony izy le vola rehefa avy eo. Dia ity moa zany le zavatra araka le fanazavana teo, ity zany le zavatra ampiasainy zany. Io zany misy sarina vola 20 000 ariary, tsy vola zany izy io fa vola 20 000 ariary natao photocopie couleur. Dia io zany natao ambony eo, dia ato anatiny ato nefa taratasy ny tapatapahana miendrika vola zany. Dia takonana zany le izy. Dia rehefa avy eo mbola takonany sase hoe eto ambony eto. Dia araka ny filazany moa zany sokafo moramora izy le sase, dia tonga dia hita mantsy le vola zany eo ambony eo. Dia mahita an'le vola zany moa dia tetry hoe tena vola be tokoa ty, nefa le izy tsy vola fa taratasy. Dia rehefa tonga zany le fotoana asainy hitorana n'io vola io le zavatra io zany, dia ianao rery any asaina mitondra azy. Dia rehefa tonga any an-trano zany zay vao asainy sokafana. Rehefa sokafanao moa le izy rehefa any an-trano ka moa zany taratasy ny ao anatiny fa tsy vola koa. Nanamafy ny fanentanana ho an'ny rehetra ho mailo ny avy eto anivon'ny jandarmarie-pirenena
indrindra ny amin'ny fisolokiana samihafa amin'ny endriny vaovao amin'izao firoboroboany ny teknôlôjia izao. Manentana antsika olo-pirenena monina eto Mahajanga fa ny ratsy motsykely lalana. Oka re zany tsika mba tsy mora hofitahan'olona, mba tsy mora resen'olona lahatra amin'ny zavatra toy izao. Fa maro ny olona zany izay mahita fombafomba foana hoentina hisolokiana zany amin'ny fiainana andavanandro. Ekena fa sarotra ny fiainana ary tsy mora ny mitady vola. Fa tadidi fa tsy hisy olona hanome vola atsika anatin'ny rogony zany tampotampoka eo zany zavatra sarotra be zany amin'izao fiainana zao fa entanina tsika. Raha mitazona kiosque atsika zany dia tokony ho mail foana koa ary amarino tsara ny message rehefa misy manao retrait zany. Mifanaraka tsara amin'le message sy le solde anao ve le message tonga aminao mba hahafahanao hoe marina io sa tsy marina zay anao vao manefa vola. Ho antsika mampiasa finday koa be de be ny karazana message tonga any amintsika amin'ny tampotampoka. Misy milaza hoe misy orinasa lehibe nanao fisarihana dia ny numéro anao no tsara vintana nahazo fiara tsy mataho-dalana anankiray. Tsy marina reny fa itsika aoka tsika mba tsy ho resy lahatra amin'ny zavatra ohatran'izany fa aoka ho mail lalandava amin'ny fiainana andavanandro. Efa ho atolotra ny fampanohavana ity raharaha ity, ankoatra ilay mpamily bajaj, efa nisy olona 4 hafa lasibatra tany amin'ny Vokotany Ambondrona sy Amborovia raha ny fanadihadiana hatrany. L'actu du jour.